Taorian'ny fahavitan'ny fifanana havoleta ho an'izay bradefera izay dia nanambara ny mahazava-dehibe ny fanaovana fifanana ny filohan'ny federasiona malagasy ny taranja fibatana Fonjamby Andriamatoa Arnella Arandriamanarivo. Fantatritsika moa zany ny tanjon'ny fibatana Fonjamby hatramin'izay fa ny ampiakatra avo ny voninaam-pirenena amin'ny alalan'ny performance andreo atletatsika ireo. Nefa raha tsy misy ny fampiofanana an'ireny coach sy ny atleta sy ny arbitre reny dia lasa mandringa zany ilay fanaovana ny fanazarantena sy ny fandraisana anjara ny fifaninanam-pirenena ka midika zany hoe tsy maintsy miaingana amin'ny fiofanana aloha izay avao manao ny application zany ny rehetrarehetra dia rehefa avy miofana ny olona anankiray zany dia tsy maintsy miakatra foana ny niveauany dika zany fa ny tanjona dia ny ampiakatra hatrany satria ny fibatana Fonjamby moa zany ny haltérophilie dia efa hitantsika ny vokatra azo ny bodybuilding efa hitantsika reny dia mino fa sitrapon'Andriamanitra amin'ity taona ity zany satria hiasa mafy ireo coach izay vao niofan'ireo mba azahoantsika titre africaine amin'ity taona 2024 ity ary mino fa ny coronavirus ny ady atao aminy dia efa mandray andraikitra daholo ny rehetra ka mino fa tsy dia ho ela intsony dia farana ny tantaran'ny coronavirus ka ahafahan'ny mpanao fanatanjahantena hiatrika indray ary ny mariako eto fa ny atleta dia tsy mijanona manao fanatanjahantena na roviana ireo championnat ho hatrehany.